ny olona tia an Jesosy Kristy dia tsy maintsy tia ny fiangonana, tia ny asan'Andriamanitra, mieritreritra mandrakariva ny fomba izay hampandrosoana ny asan'Andriamanitra. Ary raha mahitatsika eto olona nananana izy azy izany Filemonina izany, na teo amin'ny fiarahamonina na teo amin'ny sehatry ny fiangonana, kanefa ny zavatra lehibe tao an-tsainy dia ny fampandrosoana ny asan'ny fiangonana. Ary zany ihany koa ry havana, fianarana ho antsika, inona izay mety heverinao fa maizy azy ianao, inona izay mety heverinao fa tombono anao eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny sehatra rehetra izay misy ianao, dia izao tsarovy fa raha tia an Jesosy Kristy ianao dia tsy maintsy tia ny fiangonana, ary mieritreritra mandrakariva ny ampandroso ny fiainan'ny fiangonana, satria izany no andrasan'i Jesosy Kristy amintsika, ary zany no antom-pisiny ny kristianina eo anivon'ny fiangonana. Indraindray tokoa manko misy olona izay milaza ny tena no tian'ny Kristy kanefa tsy tian'ny fiangonana. Milaza azo tia ny fanompona an'Andriamanitra kanefa tsy tia ny fiangonana. Ary misy olona sasany aza sa miteny mitsy hoe na dia tsy miditra ao am-piangonana azy izy dia kristianina. Tsia, tsy zany no ambaran'ny soratra masina, fa izay tia an Jesosy Kristy dia tsy maintsy tia ny fiangonana, ary izay tia ny fiangonana dia mieritreritra mandrakariva izay handrosoany ny fiangonana, satria ny fiangonana ny toerana voalohany iombonana sy ianarantsika an'izany fiombonana ao amin'ny Kristy izany. Ka izay rehetra mieritreritra ny fampandrosoana ny fiangonana no mieritreritra hitaonan'ny olona ho ao amin'ny Kristy, ary indrindra ho amin'ny fiainana mandrakizay. Ahoana na inona no ataonao entinao maneho an'izany fitiavana ny Kristy izany? Inona no hetsika na fomba ataonao entinao maneho ny fitiavana ny asan'Andriamanitra? Fa ny soratra masina eto dia mampianatra antsika fa ny olona izay tia an Jesosy Kristy dia mieritreritra ny asan'Andriamanitra mandrakariva. Ny fieritreretantsika ny asan'Andriamanitra dia midika fieritreretana ny fampandrosoana ny fiainan'ny fiangonana. Ny antony manko dia izao: manao ny asan'Andriamanitra isika noho ny amin'ny finoana izay ao anatintsika. Eo amin'ny 15 dia mazava tsara ny filazan'ny Paoly apôstôly azy dia hoe: satria ireko ny fitiavanao sy ny finoana izay anananao ho an'i Jesosy Tompo sy ho an'ny olona masina rehetra. Tsy nisarahan'ny Paoly apôstôly eto ny fitiavana sy ny finoana, ny fitiavana ny fiangonana, ny finoana ny Jesosy Kristy. Tsy misaraka ireo. Ny antony dia izao: ny asa rehetra izay atao anatin'ny fiangonana dia asa atao amin'ny finoana avokoa. Izany hoe tsy hitan'Andriamanitra ary tsy eken'Andriamanitra, tsy ankasitrahan'Andriamanitra ny asa izay ataon'ny olona raha tsy atao amin'ny finoana izany. Ary zay nahatonga ny Paoly apôstôly nampahery any Filemonina hoe miasa ianao satria manana fitiavana an'Andriamanitra. Ary ny asa izay nataony dia nataony tamin'ny finoana. Nidera any Filemonina i Paoly apôstôly. Raha ianao ary, raha isika ireto, inona no iderananao amin'ny asa fanompona izay tanterahana eo anivon'ny fiangonana? Raha mijery ianao ny olona, raha mahita anao ny olona, inona ny tonga ao an-tsain'ny olona ny amin'ny fandraisanao andraikitra, ny amin'ny fanomponao an'Andriamanitra? Mahita moa eto fa ny ankohonan'ny Filemonina iray manontolo mihitsy no niara nanompo an'Andriamanitra tamin'ny finoana, tamin'ny fitiavana. Ilay ankohonany mihitsy. Dia tahaka izany ihany koa no takiany ny tenin'Andriamanitra amintsika ao anatin'ny ankohonana misy atsika ao. Tahaka ny ahoana ny hafanampo ny amin'ny fanompona, tahaka ny ahoana ny fandraisana andraikitra ny amin'izany fanompona izany. Sady
sady ny sasany mafanafo amin'ny fanompona fa ny sasany tsy mandray na de kely akory aza amin'ny asa fanompona. Ampianariny soratra masintsika, mampianatra atsika ny tenin'Andriamanitra eto fa raha tian Jesosy Kristy isika dia miasa amin'ny finoana maneho fa tena tiatsika tokoa ny fiangonana. Ndao mo jerentsika ny voalaza any amin'ny bokin'ny Exodosy. Exodosy toko faefatra ny andininy fahafito amby roapolo. Exodosy toko faefatra ny andininy fahafito amby roapolo. Iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo izany. Aroa Jehova tamin'ny Arona. Io dia ilay fiantsonan'ny Mosesy. Rehefa nantsona i Mosesy hitondra ny zanak'Israely hivoaka avy tany Egypta, ny tany Egypta fa nandevozana. De ahoana ho Mosesy? Izaho dia tsy mahay mandahateny. Izaho zay olona tsinitsinina, iza moa no ankany amin'ny Farao. Dia nandresy lahatra ny Mosesy Andriamanitra. Rehefa nandresy lahatra any Mosesy Andriamanitra dia tao anatin'izay no nanambaran'Andriamanitra fa ao iarona afaka miteny amin'ny anaranao sy amin'ny anaran'ny ilay Andriamanitra naniraka azy. Mpifaninana ry Mosesy sy Arona? Prala. Eo tsika dia mahita indraiky hoe ny ao anatin'ny tokantrano ihany. Ilay olona ao anatin'ny tokantrano, ilay mpiaramonina ao anatin'ny tokantrano, ireo dia olona samy nantson'Andriamanitra hanatanteraka ny fanompona mba hahafahany mitondra fanafahana sy famonjena ho an'ny olona izay azo pahoriana. Dia tahaka izany koa isika ry havana. Ho antsika izay manana fitiavana, manana finoana, dia antson'Andriamanitra isika hiasa hitondra famonjena sy fanafahana ho an'ny olona izay manodidina atsika eny eo amin'ny fiarahamonina izay misy atsika. Ampianarin'ny soratra masina zany tsika. Io isika ao anatin'ny tokantrano, ao anatin'ny ankonana io, dia ilain'Andriamanitra isika hiray fo, hiray saina, hiray fitiavana, hiray finoana mba hahafahantsika manao ny asan'Andriamanitra. Ary io asan'Andriamanitra izay ataontsika io dia mitondra fanafahana sy famonjena amin'ny olona manodidina atsika. Jereo moa eo amin'ny andininy faraka amin'ny telopolo amin'ny Exodosy teo. Ny andininy faraka amin'ny telopolo iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Dia nino ny olona rehefa niara-ny asa Arona sy Mosesy nitondra ny afatr'Andriamanitra, nilaza ny amin'ny famonjena sy fanafahana, dia ambaran'ny soratra masina eto fa nino ny olona. Ary naterak'izay finoana izay dia niondrika izy ka niankoka teo anatrehan'Andriamanitra. Ny antony dia zao, tonga ny fanafahana, tonga ilay olona nantson'Andriamanitra hitondra famonjena sy fanafahana ho atsika. Ny soratra masina eto dia mampianatra atsika. Ny antony mahatonga atsika tsy maintsy tia ny fiangonana dia mba hahafahantsika mitondra famonjena, mitondra fanafahana ho an'ny hafa. Zavatra faharoa ampianarin'ny soratra masina atsika eto dia izao: ny olona tian'i Jesosy Kristy dia mamela ny heloky ny hafa, mamela ny heloky ny hafa. Hitantsika izany ao amin'ny Filemonina andininy fahaenina. Filemonina andininy fahaenina. Andeha iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo izany.
mba hiasa mafy ho an'ny Kristy ny fiombonana avy amin'ny finoana amin'ny fahalalana tsara ny zavatra rehetra izay ao anatinao. Miresaka ny amin'ny fiombonana i Paoly apôstôly eto. Fa maninona moa i Paoly apôstôly? Miresaka ny amin'izany fiombonana izany. Izao ny zavatra nitranga tao anatin'ny fiangonana. Ozintsika hoe tao an-tranon'ny Filemonina no nataon'ny fiaraha-mivavaka. Tao an-tranon'ny Filemonina tao satria mpanankaren'ny Filemonina dia nanana mpanompo maro izy, nanana andevo maro zany izy. Anisan'ny andevo izay niasa tao anatin'ny trano sy isan'ny mpiambana tao anatin'ny fiangonana ilay lehilahy antsoina hoe Onesimosy. Rehefa niara-monina tao amin'ny Filemonina sy ny fiangonana tao i Onesimosy dia nangalatra ny volan'ny Filemonina izy. Rehefa nangalara ny volan'ny Filemonina dia lasa nitsoky izy, lasa nandositra niala. Zany hoe sady niala tao an-tranon'ny Filemonina izy no niala tsy ho isan'ny fiangonana. Rehefa nandeha ny fotoana i Paoly dia tany an-tranomaizina tamin'ny fotoanandro. Dia tafahoana tamin'ny Paoly tany an-tranomaizina i Onesimosy. Rehefa tafahoana tamin'ny Paoly tany an-tranomaizina izy dia nitoriana ny filazantsara. Rehefa nandre ny filazantsara izy dia nino ny filazantsara ity lehilahy antsoina hoe Onesimosy ity. Ary rehefa nino izy dia nikarakara any Paoly tany an-tranomaizina. Dia tonga mpiara-miasa mpitory filazantsara niaraka tamin'ny Paoly apôstôly i Onesimosy. Zavatra nanahirana any Paoly tamin'io dia izao, raha nieritreritry Paoly apôstôly dia ho azoniny any aminy ity Onesimosy ity. Fa ny lalàna nefa tamin'izany dia nametraka mazava hoe tsy azo atao ny maka andevon'olona ho anao raha tsy efa miera amin'ny tompony, fa mahavoasazy zany. Dia noho izay anton'izay dia nanoratra tany amin'ny Filemonina i Paoly apôstôly. Fa ity misy namantsika, ity misy rahalahy, ity misy mpiara-manompo amintsika. Efa nandre ny filazantsara izy, efa nino izy, fantatra fa misy zavatra tsy mety nataony teo aminao, fa saingy zao raiso ho isan'ny fiangonana izy, avelao ny helony. Ary raha mamela heloka azy dia tsy hoe mandray azy ho toy ny mpanompo itsony, ho toy ny andevo itsony, fa mandray azy ho toy ny olona tsotra mpiara-manompo rahalahy ao amin'ny Kristy. Zay zany no fangatahana nataony Paoly apôstôly. Nandrasan'ny Paoly apôstôly tamin'ny Filemonina zany dia zao hoe io ary Onesimosy iverina ny aminao, avelao ny helony raiso ho isan'ny fiangonana izy ary hiara-manompo aminareo. Taratasy nalefa tany amin'ny Filemonina izay. Rehefa nandre an'izany Filemonina dia hitantsika ao anatin'ny boky ny fitantarana dia sahiran-tsaina ihany dia anisan'ny fanamafisana nataon'ny Paoly apôstôly ilay voalaza eo amin'ny andininy voalohany. Ndao moa jerentsika ny andininy voalohany, Filemonina andininy voalohany. Iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Paoly mpifatotra ny Kristy Jesosy. Eto amin'ny boky ny Filemonina ihany tsika ny mahita ny filazana hoe Paoly nilaza ny tenany ho mpifatotra any Kristy Jesosy. Ny antony dia zao, te hanindry kokoa an'ilay hoe mila mifamela heloka izy. Te hiteny amin'ny Filemonina zany izy hoe mety sarotra izany hoe
mamela ny eloko ny hafa zany fa saingy zao tsy sarotra noho izaho mpifatotra noho ny amin'ny Kristy izao ny hiatra aminao raha mamela ny eloko ny namanao ianao. Izany koriavana ampianarin'ny soratra masina atsika. Ny ampianarin'ny soratra masina atsika eto dia hoe mila mahay mamela ny eloko ny hafa isika. Indreto isika mpiara-manompo ao anatin'ny fiangonana, mpiara-miaina eo anivon'ny sampana, mpiara-miazakazaka amin'ny fitoriana ny filazantsara. Isika ireto no mpino miombona ato anatin'ny fanjakan'Andriamanitra. Inona no andrasana amintsika? Ny andrasana amintsika dia izao, fiombonana. Zay no anton'ilay fiombonana. Fiombonana ao anatin'ny fifamelan-keloka, fiombonana ao anatin'ny tsy fisian'ny fieverana intsony hoe inona no ratsy nataon'ny namako tamiko. Ary zany randray mahasarotra ny asa eo anivon'ny fiangonana, mahasarotra ny fiaraha-miasa eo anivon'ny fiangonana, satria misy karazan'olona izay tsy te hamela eloko ny namany ao anatin'ny fiangonana. Misy karazan'olona izay tsy mieritreritra fa sarobidy loatra ary miantoka ny fiombonana ny fiangonana. Izany fifamelan-keloka izany. Eto ny soratra masina dia mampianatra atsika mila mifamela heloka isika. Inona no tsy mety nataon'ny namanao taminao? Inona no toetra ratsy nasehon'ny namanao taminao? Inona no nataonao tamin'ny namanao ka tsy mety? Ny fampianaran'ny soratra masina eto dia izao, mila mamela heloka isika, mahaiza mifamela heloka, satria samy mpiara-miombona, samy mpiara-manompo, samy tia an'i Jesosy Kristy isika, ary tia an'i Jesosy Kristy amin'ny finoana isika. Satria tia an'i Jesosy Kristy amin'ny finoana isika, ny andrasan'ny Tompo amintsika, ny andrasan'ny tenin'Andriamanitra amintsika dia ny ahaizantsika mamela ny heloky ny hafa. Rehefa mamaky an'ity bokin'ny Filemonina ity isika dia niteny mihitsy moa i Paoly Apôstôly, inona no nanahirana tamin'ny Onesimosy ilay volanao? Dia hoy Paoly Apôstôly hoe raha izany ataovy ho trosako zany, ho alohako ny trosanao any amin'ny Onesimosy fa raiso izy, noho ny amin'ny Tompo, noho ny amin'ny fitiavana ny Kristy, raiso izy. Paoly Apôstôly moa tena nieritreritra mihitsy hoe raha noho ny amin'ilay volanao very zany ny tsy andraisanao any Onesimosy ho isan'ny rahalahy, dia tsy maninona fa ho alohako zany, fa ny zava-dehibe dia izao, miombona ny fiangonana. Sarobidy loatra tamin'ny Paoly Apôstôly zany hoe fiombona ny fiangonana zany. Ka mba hialana amin'izany fisarasarahana eo anivon'ny fiangonana zany, dia misy olona mihitsy mahavatra amin'ny teny hoe tsy maninona ary, raha izany no mahasoa ny fiangonana dia alohanay ny volanao. Dia to amin'ny teny zany Paoly Apôstôly hoe tsy Onesimosy no anananareo trosa fa izaho mandony trosanao, izay lasan'ny Onesimosy fa tsy izy, sao dia tsy manambolan-doavana izy. Ny tanjona dia izao, miombona ny fiangonana, miombona ao anatin'ny fifamelan-keloka, miombona satria izany no mahiray ao anatin'ny fiangonana, izany no mahazanak'Andriamanitra, izany no hiazakazahantsika ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Mampahery atsika ary ny tenin'Andriamanitra. Raha misy anananao alahelo, raha misy nanahirana anao, na tamin'ny toetra na tamin'ny fihetsiny, na tamin'izay fomba hafahafa, dia mamela ny helony. Ny soratra masina dia mampianatra atsika, ary Jesosy aza moa tena niteny tamintsika mihitsy, fa
rehefa mivavaky ianareo izy dia izao no atao hoe mamelà ny helokay tahaky ny namelanay izay meloka taminay. Iny dika teny iny de le hoe ilazana le hoe famelan-keloka na le hoe famelana ny namantsika dia ilazany soratra masina an'iny de hoe trosa. Dikan'izany de zao, raha ohatra ka misy olona everinao fa nanao tsy mety taminao, dikan'izany de anananao trosa ilay olona, anananao trosa ilay olona. Kanefa de zao, ny andrasan'ny soratra masina amintsika, andrasan'ny tenin'Andriamanitra amintsika dia ny hamelantsika ny namantsika, hamelantsika ny heloky ny namantsika, izay mitovy amin'ny hoe hamela ny trosan'ny namantsika. Ny antony mba hahafahantsika mandray ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra. Takin'ny tenin'Andriamanitra amintsika ry havana, ny ahaizantsika mifamela heloka, ahaizantsika miombona, ahaizantsika mifankaty amin'ny finoana mba ahafahantsika miara-manompo, ahafahantsika mandroso hatrany miazakazaka ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Eto am-pamaranana ary ny soratra masina izay nambara tamintsika teo dia izao: ny olona izay tia an'i Jesosy Kristy voalohany tia ny fiangonana. Ny fitiavana ny fiangonana dia ny fiarahan'ny ankonana, ny fiarahan'ny fiangonana manontolo mieritreritra ny asan'Andriamanitra, manao ny asan'Andriamanitra, manao ny asan'Andriamanitra isika, satria tia ny fiangonana noho ny amin'ny fitiavantsika an' Jesosy Kristy. Izay tia an' Jesosy Kristy tsy maintsy tia ny fiangonana ary manao ny asan'Andriamanitra. Zavatra faharoa nambara tamintsika teo dia zao: ny olona tia an' Jesosy Kristy dia mamela ny heloky ny hafa. Na inona izay mety ratsy vitany hafa taminao, indrindra tao am-pianakavin'ny finoana, ny soratra masina eto dia mampianatra antsika mba hitehirizana an'ilay fiombonana, mba hitehirizana an'ilay fifankatiavana, hitehirizana an'ilay fiaraha-manompo, dia tsy maintsy mahay mamela ny heloky ny hafa isika. Ianao dia aza mba isan'ilay olona miteny hoe na dia tsy hidirako any amin'ny fanjakan'Andriamanitra ary tsy mamela ny heloky iny aza mba isan'ny olona miteny an'izany ianao. Na filazan'ny sasany hoe na hidirako any amin'ny elo aza dia tsy mamela ny helony. Tsy fomba fisainan'ny fiangonana zany, ary tsy fomba fisainan'ny olona tia an' Jesosy Kristy zany, tsy fomba fisainan'ny olona izay tia ny fiangonana zany, tsy fomba fisainan'ny olona pino zany. Fa raha ny jentilisa manao an'izany, alao izy iteny an'izany. Fa ianao kosa maneke noho ny amin'ny Kristy, fa tsy noho ny amin'ny io namanao io loatra akory, fa noho ny amin'ny Kristy, noho ny amin'ny fitiavana ny Kristy, dia mamela ny helony mba hahafahantsika miara-manompo amin'ny fitiavana. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. dia iombona mivavaka sika ry havana. Misaotra anao zahay ry Tompo Andriamanitray, fa tsy mitsahatra miteny aminay ianao, mba tena iorenanay amin'ny finoana tokoa
ka iainanay amin'ny sitraponao izay milaza aminay fa ny olona tian' Jesosy Kristy dia tia ny fiangonana, ka azoto amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra ary mihevitra amin'ny fampandrosoana izany, satria izany ny vokatry ny finoana ary hitondra famonjena sy fanafahana ho an'ny hafa. Tsy izany ihany anefa fa ny olona tian' Jesosy Kristy dia mamela ny heloko ny hafa, ka iombina ao anatin'ny fifamelan-keloka noho ny amin'ny fitiavan'i Kristy. Tsapanay tokoa Tompo, fa diso sy nanota teo anatrehanao izahay, fa matetika izahay milaza fa tianao Andriamanitra, miorina amin'ny finoana, nefa tsy mahay mitia ny fiangonanao, tsy mihevitra izay hampandroso izany, ary indrindra tsy mba mahay mamela heloko ny namanay, fa mitahiry lolom-po azy reny ary ny ataonay. Reray ny famindram-po, mifono izahay noho ny amin'izany nataonay teo anatrehanao izany. Mamindra fo aminay ary mamela ny helokay araky ny fahasoavanao, araky ny habe ny fiantranao, finoy ireny fahadisoanay, ka mba sasao madio izay ho afa-pahotana, avao izay ao anatinay ny fanahinay, mba ho vonoka hanompo anao. Ny fitiavan'i Jesosy Kristy mpamonjy no angatanay izany. Amen.